Finatra tompoko lahy, finatra tompoko vavy ary dia ankafaliana no anorananao any vaovao mahakasika ny mety toetry ny andro hoan'ny 3 andro manaraka indray. Zany andrafitra ny mety toetry ny androntsika ary ho an'izay 3 andro izay dia mbola ity fikorotanana izay hitantsika ato atsimon'ny nosy ity hatrany. Igisaka tsikelikely miaraka makany amin'iny atsinanan'iny izay fikorotanana zay ho an'izay 3 andro ho avy izay de mikasika an'izay andrafitra ny mety toetry ny andro zay ary raha ny fikorotanana ato atsimo no jerena noho izany de izy fidinana aloha zany amin'ny ankapobeny maripana aty atsimon'ny nosy indrindra moa fa manamorona ny morontsiraka atsimo ny nosy iny. Raha ny andranomasina kosa indray no resahana manokana de mbola mitoetra raha hoan'ny tamity anio ity ka hatramin'izao alina izao ny ranomasina izay somary mahery ho an'ny morontsiraka ao anelanelan'ny morombe ka hatramin'iny taolanaro iny izay mety haharitra hatramin'ny maraina izay ranomasina mahery izay rapitsy kosa de isavady miandalana hatrany ary de ilamina ny ranomasina akoatr'izay manerana ny nosy. Hojerentsika amin'ny atsipiriny kosa ny toetry ny andro rapitso maraina aloha zany dia misy ny orana malefaka na izany ary aty amin'ny morontsiraky ny faritra tsinanana sy vadivavy fito vinany fa ny tapany atsimon'ny nosy ny roapatelo ny atsimon'ny nosy kosa de amin'ny ankapobeny dia ahitana zavitanina andianjavona ny vao maraina ary sava ibalika kosa masoandro amin'ny ankapobeny aorian'izay ifambiasan'ny rahona sy masoandro moa aty amin'ny tapany avaratry ny nosy. Itolakandro ho an'ny rapitso de mbola mitoetra ny oram-baratra vokatr'izay fikorotanana ateraky ny ao atsimon'ny nosy izay dia mahazo vahana izay ty avaratry ny nosy aty amin'iny dia nasin'ny sofia iny mahazo ny ilany atsinanan'ny betsiboka ka hatraty amin'iny faritra nalanjorofo mahazo ny faritra atsinanana ny loatra mangolo ny ilany atsinanany ananamanga koa de mbola mahazo tandrifindrahona manaraka an'izay misy tandrifindrahona miserana zany aty amin'iny morontsiraky ny faritra tsy mandrevana sy ny faritra androiny raha toka ifanimbiasan'ny rahona sy masoandro any amin'ny faritra sisa. Raha mikasika ny vinany maripana ho an'ny rapitso de manodididina ny 2 ka hatramin'ny 4 ny ambony indrindra ty amin'ny faritra voatany izay somary mafapana kely any ary ny ambany indrindra kosa tafalatsaka hatramin'ny 9 alohany aty amin'iny faritra vakanankaratra iny. Ny aty amorontsiraka sinanana manodididina ny 9 ka hatramin'ny 12 izay maripana izay ary 9 ka hatramin'ny 13 koa ihany koa aty amin'ny morontsiraka andrefan'ny nosy somary tafidina hatramin'ny 9 zany aty atsimo aty amin'ny faritra androy aty ho an'ny rapitso manokana. Mitoetry ny andro ihany ho an'ny alakamisy dia aty amin'iny faritra sofia iny no mitoetra sisa ny orana aty amin'ny tapany atsimon'ny diana toraka izany ihany koa aty amin'ny manamorona aty amin'iny ny farany atsinanan'ny faritra vakanankaratra ary aty amin'ny farany atsimon'ny faritra aloatra mankory de misy orana tandrifindrahona saika andrahona aloha ny aty amin'ny atsimon'ny nosy raha toka ifanimbiasan'ny rahona sy masoandro ny faritra sisa ny kasika ny maripana ho an'ny zay alakamisy izay de manodididina ny 3 ka hatramin'ny 7 zao ny aty amin'ny avoatany izay somary misy fiakarany kely aty amorontsiraka atsinanana kosa dia manodidina ny 7 ka hatramin'ny 3 raha toka 3 ka hatramin'ny 3 aty amorontsiraka andrefana ny mafana indrindra moa de 4 tahantsika zany aty Mahajanga sy Antsohihy. Maranasika ny toetry ny andro dia ny zoma mbola mitoetra ny orana tandrifindrahona raha hoan'ny mangora ary amin'iny ilany atsinanan'ny vakanankaratra iny hatrany de mbola misy tandrifindrahona ihany koa amin'iny manodididina ny ambanja iny raha ty amin'ny faritra nalanjorofo de somary mandrahona ny andro ifanimbiasan'ny rahona sy masoandro kosa aty amin'ny faritra sisa ny maripana ho an'ny zoma de mbola manodidina an'izay 9 izay hatrany sy 7 ny aty amin'ny avoatany ny ambony indrindra ary 2 ny ambany indrindra any amin'ny vakanankaratra iny manodidina ny 7 ka hatramin'ny 13 ny morontsiraka atsinanan'ny nosy raha toka 3 ka hatramin'ny 13 kosa ny morontsiraka andrefan'ny nosy. Mikasika ny vaovao ho an'ny faloton'ny rivotra hitanandehibe kosa indray nahitana fiakarany amin'ny ankapobeny ny tany faloton'ny rivotra teto Antananarivo ary nisongadina izany indrindra nanomboka omaly alatsinainy tafakatra ambonin'ny fetrany OMS avokoa ny rehetra voaray. Raha ny vinavina ho an'ny 3 andro manaraka de ijanona ambony amin'ny ankapobeny izay tany faloton'ny rivotra izay raha ny mandravitra ny toetry ny andro no jerena ka mety isy zany ny fiatraikany amin'ny fahasalaman'ireo olona marefo amin'izay faloton'ny rivotra izay. De makasitraka anao indray ary nanaraka an'izay vaovao izay hatramin'ny farany de amin'ny manaraka indray veloma tompoko.